Tanany tompo amintsika rehetra miafatra amin'ny fohy manova fiainan'androany dia mibase ato amin'ny Filipiana toko voalohany andiny fahaenina. Zao vaky ny teny anaran'i Jesosy. Ary matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Ry avo malala. Voafaritra tsara mihitsy zany ny fomba fitantanan'Andriamanitra sy fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainana. Misy ny hoe manomboka dia misy asa tsara izay ataon'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy ao. Tsy mbola vitany aminao, mbola manefy Andriamanitra, mbola mamolavola Andriamanitra, mbola mamboatra Andriamanitra. Ary zay mahatonga an'io hoe ny farany dia ny fiavian'i Kristy zay vao tena hoe vita tanteraka ianao tonga amin'ilay tanjona irian'Andriamanitra, efa azo ahondrana ny an-danitra ianao rehefa produit efa vita. Fa ety an-tany zany isika dia mbola eo mpamboaran'Andriamanitra, mbola mamolavola Andriamanitra, mbola mandamina Andriamanitra, mbola mikanalize Andriamanitra, mbola mimaîtriser Andriamanitra, mbola micontrôler situation rehetra Andriamanitra. Fa mbola tsy vita, fa mbola misy azany sasany vao manomboka, misy ny sasany efa eny am-pandehanana eny. Ary ao anatin'ilay fanamboarana mandra-piavin'i Kristy dia be dia be ny zavatra lalovana ho iato eo. Ka ao anatin'izay zavatra lalovana zay zany dia io dia tahaka an'ireny hoe dia ataontsika mpanao gâteau zany ny olona anankiray. Move tsara ny hoe tonga dia mitsako lafarinina, hoe ito le lafarinina dia tonga dia hoaninao lolo lafarinina. Dia vita zay dia ataonao ampavandray ny carbonetra kely. Vita zay dia maka rano indray ianao, dia vita zay dia maka atody indray ianao vakina dia ataonao ambava. Dia move zany ny hoe fihinanana gâteau. Fa tsy maintsy atao inona le gâteau? Tsy tsara izy raha amin'izay, na dia misy an'ireo ilay ataontsika hoe akora rehetrarehetra mba ahafahana manao gâteau aza, tsy azonao hohanina tsirairay ireo ary tsy mety. Fa eto zany dia zao hoe tsy maintsy kapohana le izy, volavolaina le izy. Misy aza rehefa manao an'ireny dia tena atotototona mihitsy, mbola miandro fotoana ela mihitsy zany hoe misy temps de pause ho an'ny mpanao gâteau. Dia misy an'izay hoe andramina mihitsy mba tena tsara voatra le izy, zay vao ampidirina ao anaty molina amin'izay dia zay vao alefa ary anaty lafaoro amin'izay dia ny hafanana zay ilaina mihitsy dia mbola tena ao mihitsy aloha hoe miandro fotoana ihany koa anatin'le hafanana ao, fa tsy hoe vao mipetraka kely 2 minitra 2 minitra dia tonga dia esorina le izy. Fa mbola mijanona ao anaty lafaoro ao mihitsy dia zay vao mivoaka avy any, zay vao tsara le izy. Dia vita ary zay mbola tsy tonga dia azo hanina koa, mbola asiana crème, mbola asiana soratra raha ilaina zany dia zay vao hoe azo amidy amin'izay, ty azo ahondrana amin'izay. Ka isika zany mbola eo an-dalam-pamboarana, mbola ao anatin'ny fanaovana asa tsara Andriamanitra, aza kivy, aza reraka, aza ketraka, fa mbola manao le asa tsara ao anatinao Andriamanitra. Ary be dia be ny circonstance sy ny situation tsy maintsy lalovanao mba hatongavanao any amin'ilay Jerosalema vaovao, azo ahondrana ny an-danitra amin'izay ty produit ty efa mety, efa tena vonona tanteraka izy. Ka misy olona sasany zany mety hoe amin'ny toe-javatra zay iainana io no amolavolàn'Andriamanitra azy mba handova ny fiainana mandrakizay. Zay tsy tokony hakivy antsika na haketraka. Ny zava-dehibe amintsika dia tonga any an-danitra, tonga any amin'ilay Jerosalema vaovao. Na manahoana ny fomba namolavolananao tonga any. Misy olona tena amin'ny fahasahiranana, tena hoe tsy hoe miangatra Andriamanitra. Zay mantsy ny teny anankiray izay andrasan'ny Satana. Mahafinaritra ny teny izay rahalahy zay hoe ny zavatra anankiray izay andrasan'ny Satana dia teny anankiray milatsaka manao hoe miangatra Andriamanitra, tena ratsy toetra Andriamanitra. Raha vao zay no milatsaka eo amin'ny vavanao dia zay ianao zany no atao hoe resy tanteraka ianao, ary zay sisa no andrasan'ny devoly dia vita amin'ny fiainanao rehetrarehetra. Ary zay koa no efa naparitany tamin'ireo apateliny anjely eny hoe miangatra Andriamanitra, tsy tsara Andriamanitra, ratsy toetra Andriamanitra. Ka ny olona zay efa ataontsika hoe miandry an'izay situation zay fotsiny zany, zay fotsiny no andrasan'ny Satana dia paritaka tanteraka. Ka aza mivoaka eo amin'ny vavanao mihitsy zany ary aza manambara an'izany zavatra izany mihitsy fa Andriamanitra dia mbola mamboatra. Mety ho fahasahiranana tena hoe anohanana sy fatoriana amin'ny tany, mety atsika, mety tena misy fiainan'olona tena kombatra amin'ny farany mandra-pahafaty, fa zay no amolavolàn'Andriamanitra azy. Misy koa olona manan-karembe dia mety foana zavatra rehetra zay atao, mety zay no amolavolàn'Andriamanitra azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy miangatra Andriamanitra fa samy manana ny fomba zay amolavolàn'Andriamanitra azy mba hahatonga antsika amin'ilay Jerosalema vaovao. Ka izao na manahoana dia manomboka asa ao anatinao Andriamanitra ary mitohy hatrany izay asan'Andriamanitra ao anatintsika zay. Samia mahery mandra-piavin'i Kristy fa tsy maintsy hatrehana ny zavatra rehetra, fa te-hanao zavatra tsara ao anatintsika Andriamanitra ary ilay Jerosalema vaovao ny tanjona. Mahireza fa samy manana ny fomba amolavolàn'Andriamanitra azy isika ao anatin'ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana.